zany tendance androanynao a satria ny tourisme national zany efa miova koa ny fanaovan'ny tourisme rehefa mandeha izy tsy hoe mandeha fotsiny izy dia ny amoron-drano izy dia misakafo fa efa manonka izy visiter amin'ny parc ary ao anaty parc fantatra tsara hoe satria tsy mitovy mividin'ny tarifa ny tourisme national sy ny tourisme international zay no azontsika amin'ny tena hoe tamin'ny 2023 mitovy 30% nisan'ny visiteurs nationaux tany anaty parc reny parc nationaux reny mitombo be nisan'ny mpizahatany nakany Sainte-Marie anatiny resako nakany Morondava nakany Nosy-Be nakany Tuiliara. Tena sarotra ny fantatray aloha dia il y a 2 millions de touristes nationaux potentiels zany hoe 2 millions nisan'ny malagasy afaka manao tourisme atao Madagasikara.